Ho an'ny tontolon'ny ankizy sy ny fahasalamana kosa fomba iray ahafahana miady amin'ny mikroba ary ahafahana misoroka aretina avy amin'ny loto moa ny fanasana ny tanana amin'ny savony. Fanentanana ho an'ny ankizy mpianatra teny Analamahintsy ary no nentin'ny fikambanan'ireo mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana na ny Union des médecins privés sy ny orinasa savonnerie tropicale androany. Ankizy mpianatra miisa 700 avy eto amin'ny école Krama Analamahintsy no nanaovan'ny Union des médecins privés sy ny orinasa savonnerie tropicale fanentanana mikasika ny fanasan-tanana amin'ny savony androany. Hetsika izay natao ho fanabeazana ny mpiarabelona raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny savonnerie tropicale. Efa fanaona mihitsy ary tamin'ny andron'ny ministre Nadine Ramatona ny tomboan'izy ity 15 octobre 2009 angamba izay. Le 15 octobre anti-Pyrénées fanasantana. Izay orinasa savonnerie tropicale anisany atao hoe nanomboka azy sy nanetana mba amin'izao hetsika zao satria fanatsarana fanajana le targetran'ny ministre hoe social-bahoaka dia tafiditra amin'izay ny fanasan-tanana. Social-bahoaka moa dia afaka hoe fanatsarana ny fiainana indrindrindrindra ireo fianakaviana sahira. Ity hetsika ity moa dia fanabeazana sy fanentanana ny mpiarabelona mba ahita fahafinaretana ny fiainana na dia sarotra ady-piainana hatreny. Tsara raha jeny mbola kely ny ankizy dia beazina adio sy anasa-tanana amin'ny savony raha ny voalazan'ny solotenan'ny fikambanan'ireo mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana. Maro moa ireo trangana-retina mpiseho amin'izao vanim-potoana izao. Io zany arakaraka ilay vanim-potoana. Zao fa vokaran'ny voankazo dia anisan'ny betsaka ny aretin-kibo dia ilay fivavahan'ny toetrandro ihany koa dia misy ny gripa sy ny maro samihafa dia ireny zany no tena jerentsika amin'ny fotoana izao. Voankazo morana sy morana io zany zao dia betsaka ny aretin-kibo, ny aretim-pivalanana, ny aretina ny fisefona sy ny tazo. Zavatra tena ampianarina aloha zany hoe mba hisorohana hoe mba hananana fahasalamana zay moa ilay irairay ny ankizy kely mba hiray mikroba, mba hialan'ny mikroba aloha dia aleo tanana madio foana zany manana fahazarana manasa tanana amin'ny savony ny olona rehetrarehetra dia mba ho voasoroka ny mikroba mampiditra ny vatana. Fantazo moa ireny tsy azo soroha satria ny moka sy ny karazany dia ireny indray fanentanana samihafa ialana ny lobolobo, alana ny manao anatilay zavatra ohatr'izany zany. Ka io arakaraka ilay vanim-potoana fa androany zany dia resaka ady amin'ny aretin-kibontsika sy ny ina moa ny kakana satria ireny no tena mpahazony ankizy. Manao fizaham-pahasalamana maimaimpona ho an'ny ankizy koa raha mifantatra ny fikambanan'ireo mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana UMP ireto.